Afofany amin'ny lanitra ny taloha dia ndao tsy kisotra n'Andriamanitra io mpitsanganana. Makasitra azy, manomeza voninahitra azy. Fa izy ilay mpanjaka tsy toa, mendrika ao amin'ny fiderana, mendrika ao amin'ny fankalazana. Izy loto ty fivoriana ty, Jesosy avy amin'ny Nazareta, mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompony tompo, ilay tokana voninahitra, ilay tompony fahefana, ilay namorona ny tany sy ny lanitra, ny ampy-pisiny zavatra rehetra. Ovaina amin'ny taloha dia makasitra azy, saona Jesosy, ny amin'ny fivoriana androany. Halleluja, halleluja. Tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra e. Manapahany tometry atosika anao, asehoany herinao, asehoany voninahitranao, asehoany fanabeazanao. Fotoana miavaka androany ariva Jesosy io. Manao mifankasitrahana mandrakizay. Halleluja, halleluja. Unakunaka mapya wanadamanitra. Tenenino kaikinao raha mbola izy no Andriamanitra hoe aza matahotra ianao hoe. Halleluja, halleluja, halleluja. Eritrereto kely anie, tonga eto ianao hitady an'i Jesosy androany ariva. Ary afaka fotoana fohy dia anana an'i Jesosy androany ariva. Batolo tsara ny tanan'izay mandreo. Eno ine zany Jesosy zany ho ny ara-tantara voasoratra anaty Baiboly dia Andriamanitra tonga nofo teo amin'ny olona naseho tamin'ny fahefana amin'ny zavatra rehetra. Dia voalaza amin'ny Baiboly ihany koa fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy atao, fa ny zavatra rehetra dia hainy atao. Eritrereto hoe zay Andriamanitra zay le eto androany ariva. Ary izy no laza fa eo amin'ny toerana zay antsoina ny anarako dia eo no anadonako sy tahiko anareo. Fafamafaly voatay ianao androany ariva. Tsy maintsy tahina ianao androany ariva. Niza mangetaheta androany ariva. Manatena an'io Andriamanitra io. Mody miaraka amin'ny fahafapo ianao. Mody miaraka amin'ny fahafapo ianao. Misy olona nanatena azy fa maty ny zanany vavy. Zay io ny anarany. Mpanapaka ny sinagoga izy io. Dia zao ny zavatra nijanga. Manaromafy ny zanany vavy. Dia lasa nitady an'i Jesosy izy. Tsy maintsy hitako Jesosy, tsy maintsy hitako Jesosy. Fa itsy ny vahaolana ny amin'ny zanako. Dia zao ny zavatra nitranga. Teny an-dalana izy raha mbola nandeha niaraka tamin'i Jesosy nitady asa mbola tsy tafaresaka tamin'i Jesosy. Dia ozy izy ny namany, aza manadala an'i Jesosy sony fa efa vita ny zanako vavy. Dia nitodika Jesosy nijery azy. Jery, aza matahotra. Fa raha mbola izy no Andriamanitra, aza matahotra. Fa androany tsy ho faty ny zanako vavy fa ho velona. Todika ny olona rehetra mijery fa izy ty lehilahy ty manam-pahefana amin'ny aina. Tsy fatany fa Andriamanitra izy mihoatra lavitra noho ny maha-olombelona. Mpamora izy mihoatra lavitra noho ny fahagagana. Mpamelona izy mihoatra lavitra noho ny fahafatesana. Mpanasitana izy mihoatra lavitra noho ny areta. Androany ariva teny aminao io Jesosy io hikasika ny fiainanao, anova ny tantaranao. Tsy tahaka izay nidiranao teto nivoanao ny vavahady io. Anomanina tokanao ny anaran'i Jesosy final androany. Resy amin'ny arivo zero Satana anotona kompony. Jelasylahatra amin'izany no tenenao hoe velona Jesosy. Velona Jesosy. Velona Jesosy. Tondroa zay hita ny tananao mitenena amiko Andriamanitra androany ariva. Le teny tokana avy aminao mitenena amiko androany ariva. Te andreanao miteny amiko androany ariva. Mitenena amiko androany ariva. Fanamasinao aoka ny sofim-panahinay anday zay teny avy aminao. Ary aoka ny teny rehetra zay laoka ny vavako amampanovosotrao ho marina amin'izay mangetaheta rehetra androany ariva. Mitenena fa miainanao zay amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Tiafa mavela Andriamanitra. Laza hoterana fe. Halleluja. 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 Eno ene ny
Andriamanitra tena tao amin'ny olona rehetra. Ny tenan'Andriamanitra dia natao anahy, ny tenan'Andriamanitra dia natao anao, fa ny finoana dia ho an'ny olona tsirairay. Ino tsara? Ny tenan'Andriamanitra dia miantefa amin'ny olona rehetra, fa ny finoana dia amin'ny olona tsirairay. Jesosy rehefa niteny tamin'ilay boky, le jamba, dia tsy niteny izy hoe tongava aminao araka ny teniko, fozy izy tongava aminao arak'izay inonao na koa izay irinao. Ao anatin'ny tenan'Andriamanitra anankiray dia misy vahaolana mifanandrify amin'isan'ny olona miaina. Problema misy azo tsy problema misy ianao, problema misy aminao akaikinao zao dia tsy mitovy amin'ilay okavianao sy okavananao. Samy manana ny azy zay tonga eto. Zao ny vaovao mafana, raha tsisy mitovy ny endriky ny olona eto ambonin'ny tany na raha ara tsy miverina, Andriamanitra tsy lany filinina izy mamaha olana maro samihafa ihany koa. Hitanao, mitovy amin'ny tarehy tsy mitovy, ny olana tsy mitovy, zavatra mitranga tsy mitovy. Tsara taran'izay miay. Le Andriamanitra nanao tarehy tsy mitovy io no Andriamanitra afaka hamaha olana maro samihafa ihany koa. Ary tsy misy tokony ampatahotanao tonga eto, satria eto ny fanatrehany tsy to no safidinao androany arivo. Ino raha vao miala any an-trano ianao dia miankina amin'izay olona toninao sy ny fahefana ananany ny fangatahanao. Ohatsy, manantona président fokotaninareo nareo, fantatrareo fa afaka hanome izy afaka hamenareo izy certificat de résidence anamarina fa mponinao amin'ilay tanàna ianao. Toro tsara hoe tanàzay miaina. Ianao vao miala any an-trano tsy angovotra ianao hoe sao dia tsy azo certificat de résidence androany, satria fantatrao fa sony fotsiny ny apetaka amin'ny président fokotany dia mahazo ianao. Atoro tsara hoe tanàzay miaina. Dia zao ny zavatra misy, le eto tsy karazan'olona voafety, fa ianao le Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, le Andriamanitra tompony zavatra rehetra, le nahary ianao io, izy ny mahafantatra anao fony ianao mbola tsy mitorotorona tany an-kiboneny, izy ny mahatonga anao teto ambonin'ny tany, fa maninona ianao no eto an-tany androany. Ianao ivalina proof zany fa tsy tokony izy ny ampitebiteby ianao, fa ninona zavatra nitsanga hatramin'izay mbola tsy nahita mpanafany teo amin'ny fiainanao. Ty takarivo ty ijoro ny mpamorona anao, ary androany ariva ifarana an'io fampahoriana rehetra. Halleluja. Enoy, vita n'Andriamanitra rehetra zany vitan' zany. Firy aloha mity fa vitan' zany. Ataonao tsara taran'izay mity fa vitan' zany. Reny tanina mitsangany reny tsy misy mialamaina androany ariva. Sisy modimpody vita zany androany. Faravakely mitondra zavatra ianao tsy marety akao n'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Eno eno kireny vetivety. Misy zavatra io fiainan'ny olona dia marenina. Efa miteny amin'ilay izy foana ianao fa tsy mety mihaino anao ilay izy. Aretina, fanaintaina ilay izy, mety problema ilay izy. Za ty hiteny aminao fa izay zavatra rehetra tsy vita amin'ny fisasaranao, tsy voatery ho takaty ny sainao. Misy valiny eny am-pelantanan'ilay avo indrindra, ary tsy maintsy miaino azy zany rehefa miteny izy. Ao boky Samuela voalohany, toko voalohany, nisy vehivavy natao hoe Ana. Io vehivavy io dia momby izy, Elikana no anaran'ny vadiny. Dia zao ny zavatra nitsanga, nandeha ny 20 taona ny vadiana fa mbola tsy nahazo taranaka ihany. Fanontaniana mipetraka, ngasy nanambady izy zany miara-natory tamin'ny vadiny. Ny marina, mety miara-matory foana izy mivady, fa tsy mety mitoetra aza mihitsy raha matory. Dia tapa-kevitra izy ohatranao androany arivo. Misy olana 20 taona tsy mety mivaha, misy olana zavatra mitranga tsy mety miseho mihitsy le vokatra tadiavin'ny raha matory mba azo
zao mivavafaly. Lasa izy nandeha teo amin'ny toerana anankiray nifanena tamin'ny olona anankiray. Io toerana io le atao hoe Silo, tempolin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga teo izy dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Eli mpaminany. Dia zao ny zavatra nitranga avy any le ramatoa. Dia zao no nataony. Andriamanitra mba meteranaka, Andriamanitra mba meteranaka. Ohatrany vavany efa tsy tatsotra tenenina. Dia ozy izy le mpaminany tamin'ny mijery azy. Mandeha no mandeha, ale tsy toerana fisotroana toka eto na fivabadabadana olona misotoka fa andana mandeha fa tsy mety amin'ity toerana ity zany. Dia ozy izy rehefa avy eo, tsy tompoko mandoatra ny atao-poko mba miteny eto eto anatrehan'Andriamanitra. Dia ozy izy le mpanompon'Andriamanitra, fa inona problemanao? Tsy manan-janaka, tsy manan-taranaka efa 20 taona mahery zao, mbola tsy niteraka ihany zay vady. Nitsoratra le mpanompon'Andriamanitra dia niteniteny tokana izy avy amin'ny Jehovah. Dia zao no lazainy Eli mpaminany, tongava aminao arak'izay iriny fonao, ary omeny Jehovah anao ane sy angatanao aminy. Nisangana le ramatoa dia miramirana izy mivoaka teo amin'ny fananten'Andriamanitra. Voasoratra amin'ny Samuela 1:1 manomboka ny 9:1 fa nierina ny taona dia tonga ny zanany lahy voalohany atao hoe Samuel. Somary teka ao n'Andriamanitra. Ataonao tsara ny tanan'izay dia fanontaniana apetrako ary. Henonareo zay le tantara dia ity misy fanontaniana tiako apetraka. Fa maninona le ramatoa tsy mety nahazo zaza nandritra ny 20 taona mahery? Valiny dia tsotra, tsy hoe satria tsy nisy lehilahy niara-nandro taminy fa ny vadiny niara-nandro taminy arak'izay fotoana mapety azy mivady nandritry ny taona maharitra. Fa zao vaovao mafaly, nila tenin'Andriamanitra izy vao nitranga le vokatra. Androany arivo mety ianao le ana nisy zavatra nitadiavinao nisy 20 taona maro tsy mety nitranga, fa tonga eto amin'ny joro amalalava oson'Andriamanitra androany arivo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareth. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoka androany arivo fa io zavatra tsy nety nivaly ama-polo taona maro omena Andriamanitra anao, omena Andriamanitra anao, omena Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy anankiray indray ao amin'ny taona toko 5 narano nandritra ny 30 taona naleo. Dia zao zavatra nitranga, nisy rano rehefa etsehan'ny anjely ny rano dia izay tafiditra voalohany eo na aretininna dia zay sitrana. Izy rehefa tonga dia zao zavatra nitranga, ny olona samy mahafantatra ny havany taona sy tonga dia mibata ny havany enkiny dia miditra eo dia zay afaka aloha tonga dia manao alleloia fa zay taraiky any ariana tsy manao amen. Aloha tsara ny tanan'izay. Dia zao zavatra nisy nandeha ny taona ray 30 taona katroka sisy ninona nitranga. Ndray arivo zay ohatry ny androany nandalo le dorikisa tompony teny ny tompony voninahitra atao hoe Jesosy avy any Nazareta. Niditra teo amin'le toerana izy jereny le rangahy mijery fotsiny izy zay olona sitrana nandritra ny 30 taona. Dia zao no nafanontaniany Jesosy, teo sitrana ve ianao? Dia le rangahy tsy niteny akory hoe teo sitrana fotsy izy tatatoanay tonga teto fa tsy mba mibata. Le rangary itsy any ny vatany samy tongotongorony teo daholo zay olona rehetra nahitany teo. Tsy namalany Jesosy mahitsy izy fa tonga dia izy Jesosy, hitako ny fanantenanao fa naharitra loatra ianao nandritra ny 30 taona. Zao ny zavatra hitranga androany amin'ity anio arivo ty ozy Jesosy. Efa elany tsy mba nahazo vali-babeny io fandriana io fa nandritra ny 30 taona io mitondranao foana. Fa androany mba izy ndray no entinao mba atao ny fandrianao ndana mody. Niany vavalatsaka kaneny Jesosy sy vavalatsaka rehetrarehetra tonga dia fahagagana taony. Ny anazy zay zavatra teneny tonga dia mirakla taony. Androany arivo zay vavy zay no sitavan'Andriamanitra eto. Ary hitako fa oralido mirakla ho anao androany arivo. Ninona karazana anatina rehetra eto raha marenina ianao ndray afaka dolo ny marenina rehetra eto androany. Niza mona hositavan'Andriamanitra vavanao androany.
Niza jamba mahiratra ianao mialeto amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona matany na sa tongotra sa vatanao manontolo mody velona ianao no aleliko. Tsy mare orakoraka ao an'Andriamanitra ao zavatra. Fantatrao ve? Miandry teny, averena miandry teny. Averena miandry tenin'Andriamanitra fotsiny. Averena miandry tenin'Andriamanitra fotsiny. Zao iditra votoatiny sika ho anao mety tsy atosika androany hariva. Votoatiny amin'ireo karazana dingana ahafahanao mandeha mandrapatonga an'ilay teny velona ao anatinao mijoro eto androany hariva ianao. Tsy olona mitovy amin'ny tarehinao niditra tetsony ny voanao eto ary tsy hoe rehefa voaka eto dia mbola hitanondrika ihany fa itsika mandrakizay ianao manam-piavy Jesosy any amin'ny ramalanitra. Misy lay ve antonitsika amaky kely mipanjaka voalohany toko fa vanambiny folo ny andino voalohany pasteur. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny afaka andro maro dia tonga tamin'ny Eli tenin'i Jehovah tamin'ny taona fahatelo nanao hoe mandehana iseho amin'ny Ahaba fa andatsaka ranorana amin'ny tany aho. Amen. Zao ny zavatra nitsanga maina sy mosary ny tanin'i Israely satria nanompo Andriamanitra hafa izy fa tsy nanompo ny Jehovah Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitsanga tamin'io fotoana io tonga dia maina le tany. Tany tokony hamokatra, toerana tokony hafinaritra, tokony hisy sakafo tsara, lasa maina, misasatra ny vahoakan'Israely, mangetaita lava ny vahoakan'Israely. Ny antony dia tsotra, niala tamin'Andriamanitra kay folo le firenena fa nanompo Andriamanitra hafa atao hoe Bala. Toizy pasteur. Dia niainga Eli iseho amin'ny Ahaba ary mafy ny mosary tany Samaria. 15 dia lasa Obadiany tsenan'ny Ahaba ka nilaza taminy ary Ahaba nandeha tsenan'ny Eli. Ary noho nitany Ahaba Eli dia hoizy taminy ay tonga ety ianao lay mampidoza amin'ny Israely. Fa Eli namaly hoe tsy izao nampidoza tamin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakavy ny rainao ihany tamin'ny andavanareo ny didin'i Jehovah sy ny nanarahanareo ireo bala. Arakehitriny mandraha hamory ny Israely rehetra eo namiko any tendrombohitra Karmela. Ary mpaminany Bala 500 sy ny mpaminany Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra aby ka namory ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosainy ianareo raha Jehovah no Andriamanitra manara azy. Fa raha Bala kosa dia manara azy fa ny olona tsy namaly azy akory. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehovah. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina zany teny zany e. Dia niantso ny anaran'ny Bala hatramin'ny maranaka mandra-potao vonona ny andro izy nanao hoe Bala eno zay kanjo tsy nisy nanoana nanamaly akory. Ary ninjakinjaka tamin'ny altara izay nataony izy. Ary noho ny tatao-vonana ny andro dia nanesoeso azy Eli ka nanao hoe miantso mafy ihany fa Andriamanitra izy anie. Angamba sondrin-dresaka izy na miavela na nisy nalehany na natory an-tsaha izy ka tsy maintsy ho foazina. Ary noho tamin'ny fotoana fanatitra arivo dia nanantona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, aoka ho fantatranio fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izao ny mpanomponao. Ary anaka ny teninao no efa nanaovatra izao zavatra izao. Miaino ho Jehovah mba hafantarany reto olona reto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely. Ary anahitsany ny olona rehetra dia nenkohaka ka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra, Jehovah izy no Andriamanitra. Amen. Ataonao amin'izay tanatsika ho tantaraiko amin'izay le izy fefarenao zay le tantara. Zao mipetraka le izy rehefa niodina niala tamin'Andriamanitra zanak'Israely fa nanompo an'ilay Andriamanitra
azy amin'ny teny gasy zay midika hoe Andriamanitra fanompotsapiny varatra. Ohatrany hoe afaka mandasa varatra zany. Ataonao tsara tana zay fantaniana mipetraka fa maninona Eli mpaminany, maninona Iahaba mpanjaka ny Israely niresy lady nanaraka amin'ny bala. Mba tianao fantatra vela izy zao valiny ny vahoaka sy ny mpanjaka nanaraka ny Andriamanitra diso zay devoly, satria ny antony nahita proof kely ihany. Ina ilay proof kely? Latsaka tokoa varatra, satria pakataka ny devoly. Eno tsara fa hoana Satana no afaka ananana an'izany fahefana zany. Mba misy tendrena zay ve? Zao le izy, le fahefam-pahatsarana dia nataon'Andriamanitra teo amin'ny olona. Fa rehefa nanota ny olona nanome le fahatsarana sy le fahefana anapaka eto tany eo am-pelantanan'ny devoly. Dia zay mahatonga ny Baiboly milaza fa lasa andrinany zao tontolo zao Satana. Zany hoe zay olona tsy manana an'Andriamanitra rehetra, tsy manana an' Jesosy rehetra, dia eo ambany ziokany avokoa. Dia zao ny zavatra misy afaka mampitranga zavatra tsy fahagagana ny fiantsoana azy fa karazana fanovamaso ho hitan'ireo olombelona vitsivitsy zay mpanaraka azy izy. Dia zao ny zavatra misy tena namaly tokoa n'le mpaminany mibala le bala, fa rehefa manompoka miresaka zareo dia miantso azy dia misy varatra kely milatsaka tokoa. Fa saingy zao zay zavatra tenenin'Andriamanitra tsy azo nitivirana. Tamin'io fotoana io dia teny Eli mpaminany ary teny Andriamanitra fa ho antoko ny orana ary tsy avelako ilatsaka amin'ny tany. Dia zao ny zavatra nisy ny antony ny orana tsy mahazo mikitikitika ny afera momba ny orana izy, satria Andriamanitra ny efa nandidy ny orana tsy ilatsaka. Io fanahy io devoly io Andriamanitra tao hoe bala io dia afaka manao fampanekena amin'ny fombita masotsy ho an'izay mpanompony rehetra toy ny mandatsa varatra kely. Fa tamin'ity fotoana ty ozy Andriamanitra tsy ataoko milatsaka mihitsy aloha ny orana, tsy mahazo milatsaka ny orana, ka nambaiko orana azy izy dia tsy mety milatsaka ny orana. Ny antony dia tsotra, tsy maintsy mosary ny tany zay tsy manompo an'Andriamanitra. Hitanareo ny mahatonga ny firenena anankiray tsy mety tena mandeha ny fahavokarana velombelona mahafinaritra ohatra ny Edena dia tapidio misy fanompo-tsampy ao, misy bala ao topon'ny olona fa miala amin'ny Jehova amin'ny fon'ny olona. Tonga eto zay eto Meritsetosika manambara an'izao afaty zao iverina eto zay mandeha vavolombelonao raha vonina anao hiala amin'izay karazan'Andriamanitra hafa rehetra mety toponao esy mielamy reny fa reny mibala sy mety mampandroso ny ara-bolanao, reny mibala miazonanao amin'ny aretina lava, reny mibala mampaholanao. Roapolo Meritsetosika miverena amin'ny Jesosy ianao sy mareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Rehefa niantson'io devoly io mpanompony dia latsaka tokoa ny varatra. Fa zao izy varatra maina, tany maina mbola dodosany varatra ihany satria zay ny azony atao. Dia zao ny zavatra nitranga hitany Elia fa nanaraka an'io daholo ny olona ray manontolo, lasa fomba tao Israely vaovao le izy, dia nanaraka an'io daholo ny olona. Dia zao ny zavatra nitranga nalahelo Andriamanitra satria ory loatra ny olona. Le Andriamanitra triko androany ene, Andriamanitra tsy faly mahitanao mahantsy fa Andriamanitra tia mpanankarena anao, tia lokatra lalana ho anao, tia nasitana anao. Zany lazay tamin'izay niala avy any Antananarivo ozy izy ndrali manaraka ozy izy any Meritsetosika hoe toano ny filazantsara sy ny afo fa tikireta ho io tanàna io tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Alleluja. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Dia zao ny zavatra nitranga, zao ny zavatra nitranga. Rehefa namaly ohatr'izany io Andriamanitra io Andriamanitra tsy izy io avy amin'ny devoly dia ny olona lasa nino an'ilay famantarana nataony ohatrany hoe mandatsakafo kely, varatra kely. Dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Eli, tonga ny fotoana fa te handatsaka orana amin'ny tany amin'izay te hitany olona amin'izay fa ela loatra ny fampahoriana azy. Zay koa ny afaka eto Meritsetosika eto an'arivo. Dia zao ny nataon'Andriamanitra makanesy ianao misehoy ianao amin'ny Ahaba
satria lasa nitsoka le mpaminany fa tedavy mpanjaka ho vonoana satria tsy manaraka an'Andriamanitra tompony. Dia zao ny zavatra nisy ny ran'Andriamanitra amin'izay Eli mandana ozy izy miseho amin'ny Ahaba, dia nivoaka amin'izay Eli nandeha nitady ny Ahaba, dia nifaneny Eli sy Ahaba. Dia ozy izy Ahaba taminy, enao mampidi-doza eto amin'ny Israely. Dia ozy izy Eli, tsy zany mampidi-doza fa enao mitarika ny olona nompo sampy any amin'ny lalana sy tokony aleha. Taiza koa nafatara Israely an'izay Baal fa Jehovah no Andriamanitra. Dia ozy izy Eli, zao ny fanampy ataontsika, ataontsika no rendez-vous ao Karmela ny rendez-vous. Dia zao ny lazainy Eli mpaminany. Zao izy samy anao altara ho an'ny Andriamanina eo amin'izay. Dia zao ny zavatra misy, za iantsony nareo iantsony anareo. Dia teo izy menakavy mivory, misy efa-jato mahery ny mpaminany mibala fanompontsampy asa devoly. Vory teo ny antsony Andriamanina tetetika vatany nampahoriny tenany. Zao ny zavatra nisy tena hoe ve le voavaky teo sady tsy namaly no tsy niaino azy, tsy niaino mpanompony. Fa maninona tamin'izay namaly fa rehefa teo Eli tsy namaly tsony le izy. Zao ny vaovao mafaly, mifankahita ny ara-panahy, tsy ny présence an'ilay mpanompo mifanatika fa ny présence an'Andriamanitra anankiroa. Alarabakaboseterere o salaraka enole izy vao présent Eli teo Jehovah-Andriamanitra, présent mpaminany mibala teo kolosfera tsy mambady te mody misantoka mpandatsavaratra. Dia zao vaovao mafaly tondrotana zay mahery vao nijoro Elia tonga dia tsy namaly tsony le Bala, tsy hita hoe nakaiza le Bala, tsy hita hoe nakaiza. Dia mozy izy le mpaminany, mihaino anahy mavanily zahay. Izy rehefa tsy eo ka inona tsony ny amaliny anao satria matahotra ny Andriamanitra Eli izy. Tsy ao ambadiky nisy amin'ny mpanompo le izy, tsy hoe efa-jato ny andresy Eli-rery le avy ety amin'ny ilany, tsy isy amin'ny mpanompo le izy fa herin'Andriamanitra le izy, tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Eny izy vao mijoro fotsiny ny Andriamanitra Eli tonga dia baraka Bala ray manontolo androany Eli ninninona ery sy fahefany Bala rehetra eo amin'ny fiainanao, nampahory anao amin'ny aretina, nampahory anao amin'ny fanjana, nangalaka anao hatramin'izay. Tonoloko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareth, présent eto ny Andriamanitra Eli androany Eli. Alleluia. Misy miany ve? Batao zao tananao raha mino an'izany ianao. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa vita ny rendez-vous tamin'ny mpanompo Jehovah sy mpanompo Bala, tsy maintsy ny safidy ny Israely raha te handroso hoe hifarana ny mosary sy hitsahatra le fampahoriana. Fantatsika mizotra ny teto fa rehefa niantso ny Andriamanina mpaminany Bala dia tsy tonga izy, tsy misy afo sy varatra ny latsaka tsony napitiny kely ohatra ny taimby azy. Tsisy. Ny antony dia tsotra, tsy mahavita manao ninninona intsony Bala satria niaraka tamin'ny Eli ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy misy hery na fahefana afaka ny anapaka manoloana ny fahefan'Andriamanitra velona satria eo amin'ny toerana misy ny mpanompo izay voahozon'Andriamanitra, eo amin'ny toerana misy ny fandraken'Andriamanitra mangina tanteraka ny asany devoly. Eno izy tonga dia nisy restauration, tonga dia nisy famerena amin'ny lonony. Tsy ny zavatra nisy nanangana ny altarany amin'izay Eli napetraka teo. Neny Bala efa tsy namaly tsony, vao nanompo tena nangana altara amin'izay Eli. Tsarovo ny fanekena tamin'ny Abraham, Isaac, Jakoba mpanomponao, fa anio ny fanekena izay ahitako fa Andriamanitra eo amin'ny Israely anao noho ny amin'reto olona be dia be reto. Zavatra nitranga tsy varitra noho ny latsaka fa afo spesial. Io no afo ny fanamasina, nijoro sy nidina avy any an-danitra, nanamarina ny altarany Eli fa mpanompo Jehovah izy. Zao ny vaovao mahafaly androany arivo, ny asan'ny famosavina rehetra
Rô tontolo papaoriana rehetra, karazana fanangajana rehetra, mekoaka eo anatin'ny Jehovah sy Mesia. Somary ahonakoraka ao an'Andriamanitra. Firy miny fanohanao no afaka. Tananao, afaka. Jehovah no Andriamanitra avereno. Jesosy ny mpamantsika. Avereno Jesosy ny mpamantsika. Dia afa-mavesy. Halleluja. Teto no nahitako fa voary ny devoly. Ao anatin'ny voary nataon'Andriamanitra izy. Fatsy pahary. Satria eo amin'ny fanatian'ny pahary mpambotsy sy tompony zavatra rehetra dia mangina ny voary. Hatramin'izay namaly foana ilay varatra kely fa tsisy ranorana, fa sady maina ny tany mbola dorany amin'ny afo ihany. Zany ny ratsy-panahy. Saingy teto kosa dia afa-baraka ny devoly satria ny hery sy ny fahefana hafa rehetra tsy avy amin'Andriamanitra toandro bala dia tsy tafatoetra eo amin'ny fananten'Andriamanitra. Reo olombelona na ary ianao ho salama izy, na ary ianao ambinina izy, na ary ianao avokatra tsara izy, na ary ianao atamiendina izy, tsy fifaliana ny mahatonga anao ory fa ny fifaliana ny ahatonga anao ho tahina. Vity ty fivoriany ty tahiteny amin'izay manatsofina rehetra. Oky ianao ahita sy ahatazana andro anerivo zavatra goavana mataon'i Jehovah eto, fa raha izy no Andriamanitra manarasy maretefona. Halleluja. Ataonao tanan'izay mino zany. Averano zao, miasa Andriamanitra. Averano fanoloana, miasa Andriamanitra. Ka ny voninahitra ao izeo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Misy mianfe. Vonjoro Eli narery azy satria nomba azy ny fananten'Andriamanitra. Niaraka tamin'izay lasa koa ny fanahy rehetra tsy avy amin'Andriamanitra teo. Tonga dia la fijoroany Eli fotsiny teo amin'ilay toerana. Tonga dia nandelivre ny firenen'i Israely ray manontolo. Mba fantatro ve andro anerivo fa misy fanahy tsy tampanatsony eto, misy fanahy tsy mahazo aina eto zao. Andao tsika handeha fa tsika no asiny lasa zao sady teny amiko zao fanamasina zao ny misofina teo tsy nandre fa zao efa mandeha zany teny zany. Mba tsakany antanao fa ao anaty ilaonao tsakany marena ianao teo dia nandeha le marena nandeha tsakany mandeha ten'Andriamanitra tsakany tsara mba hitako atao ambony tsara mitiava mafeo an'Andriamanitra, halleluja. Hitanareo sy ray tsorona reo fa be dia be sady ny tonga dia vaky le sofina ny marena teo lasa nandesa tsy mare orakoraka ho an'i Jesosy. Hitanareo zay tontolo rehetra tsy nambolen'ny raiko izy Jesosy dia ongotako tsy niteny izy tapaha fa ongotako ny dikan'izay raha ny zanaka ny afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ongotany amin'ny fakany ny fampahoriana anao ny afaka. Tsy mare orakoraka ho an'Andriamanitra. Andao tena nakaikinao fa inona zavatra nataony Eli hoe antanio izy fa inona zavatra nataony Eli rehefa avy nenan'Andriamanitra izy. Mba titoro fetana hoe valin'izay za tsy amalina tsy miteka mafy be an'Andriamanitra. Salamy faharoa manomboka amin'ny andino voalohany ka hatramin'ny andino faefatra enoy tsara ilay tenin'Andriamanitra. Salamy faharoa ny andino voalohany ka hatramin'ny andino faefatra. Anaran'i Jesosy nahoana no mitabataba ny Jekolisy ary ny saina anohany foana ny firenena. Ireo mpanjaka ny tany nitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko anohatra ny Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe aoka ho tosantsika ny famatorany ka aritsika hiala amintsika ny famehezany. Zay mipetraka any an-danitra miome ny tompo maneso ireo. Amen.
Enosapa any an-danitra zany Andriamanitra rehefa mahita problème mety ambony tany mianjady eo amin'ny zanany gentilisa mitabataba ozy izy hoe andeha tozatsika sorona amin'ny fifamehezana fa Andriamanitra moa ny an-danitra me izy fa manina Andriamanitra no me satria amin'Andriamanitra tsy misy problème tsy mahita an'izany izy rosana tana zay meny avereo ny zavatra rehetra ny Andriamanitra atao hoe satria izy namorona ny zavatra rehetra avereo zany matarotsara tana zay meny dia jerenareo rehefa misy zavatra mafy betsady eo amin'ny fiainanao ataon'ny fahavalo ohatrany hoe aretina fampahoriana fanaintainana maso-jamba zavatra loatra zany ny any an-danitra tsy tahitra amin'izany fa me izy zay le voalaza teo dia inona kay ny réaction any Eli dia ndao any jerentsika rehefa niatika mibaly izy mafantatrareo moa fa raha ohatra ka nilatsaka teo le afo rehefa niteny le bala dia tapaka ny lohany Eli mataorosana tana zay mihena fa zao zavatra nitranga Eli sur fa tsisy Andriamanitra lehibe mihoatra noho ny Andriamaniny zany izy sur fa le tompony lanitra sy ny tany no miaraka aminy le atao hoe mpamorona mihoatra noho ny fahagagana izy sur fa rehefa présent eo amin'ny toerana anankiray dia mangina zay efa namanohatra rehetra satria ny azy ny faratapony indrindra raisy ny baibolitsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ihany ny andininy fa fito amby roapolo zao no nataony Eli mpaminany ovakiko kely le izy ary noho ny tatao vovonina ny andro tena nesoeso azy Eli ka nanao hoe mety ho ihany fa Andriamanitra ny Jesosy nareo hoe angamba ny mety sondrinesaka be any amin'ny toerana misy azy angamba ny Andriamanitra anao na ny averina nisy nalehan kely angamba izy mbola natory io nefa mila foatsiny izy e dia taitsofina be sady marenibelona ataovantana zay maheno hitanareo mitovy tamin'ny réaction an'Andriamanitra any an-danitra ny réaction any Eli raha liwan'Andriamanitra liwan Eli mafantatranao fa tamin'ny Jesosy teto tany rehefa nikapoana izy nitondra famonjena nangina ohatry ny zanak'ondry rehefa nikapoana zany izy ka nangina ny vavany dia zanak'ondry izy fa rehefa manomboka misokatra fotsiny ny vavany dia zanadioany izy problème ny kristianina be dia be manakombombava loatra ianao ao anatin'ny sarotra ary io no ampiasaintsika eto androany arivo ampianariko ianao miatika ny sarotra ao anaty fimehezana halleloia tsy hoe me anao satria misy zavatra mampime adaladala fa ny mampime dia sotry me ara-panahy ianao hitanao ozy izy Eli nahitan'le mpaminany bala fa ngamba reniny izy petratsofina ngany Andriamanitra anao ngamba mbola mety natory izy fa nany anina tena voamay nanalany Eli nefa voamafaly nanalazy Eli inona le afaka io dia voly rehetra teo Karmela sy teo amin'ny firen'Israela ndray tsy hita daholo hoe mpanakaiza tsy mahatiaka halleloia halleloia ka misy mantsy ny tanora rehefa hoe andeha anao adaladalana sy andeha dia anao nalazy voamay anao tsisy nina afaka fa sady miverina avy anao kizitim-belona nireraka satria sady tsy misy empanany tsisy nininina fa zao fa voamafaly eto ny manalazy inona le azy dia sorona io afaka mifajambana afaka ny marenina afaka ny manene afaka zay matimaty velobelomina zany zava-ditrangy eto anao alaraka alleluia ka andao analazy Eli eo am-panalana azy dia rehetra amin'izany sady sapony niantso ny vatany efa mandeha raha mihitsy zay balo fantatrao ny dikany hoe bala hoasy avy any Tamatavy mpandaika ny dikany
Nelan zareo teo. Tonga dia nelan'Andriamanitra navelany aka teo. Zay Andriamanitra hafa rehetra ankoatran'Andriamanitra manary an-dalana daholo. Fa tokana ihany sady sy miala mihitsy miaraka amin'ny manak'izahay. Urakoraka mafeo Jesus! Urakoraka mafeo Jesus! Urakoraka mafeo Jesus! Hitanao, hotsapanao zao androany. Fa mety mavala amin'ny 30 taona hatrany am-boky ianao narenina. Fa sambany ianao androany hariva mikasira sofinao dia mandre ianao. Mety ianao zao hatramin'izay le malemy ny tongotra na malemy ny tanana. Fa androany hariva ianao manomboka handeha tsy misy nizanizy anakana nahitantana fa ho hitany maso reheteto hoe ilay olona nandeha mitarifa nandeha teto. Satria velona ny Andriamanitra Kristiana. Halleluja! Halleluja! Ino ny fanesony io? Nanesy ny olana Eli, nanesy ny devoly ny fimehezany, ny fahatakarana tao aminy, fa tsy maintsy Andriamanitra ny tompony teny farany. Fantatry Eli tsara fa ny devoly dia zava-boary fa tsy mpahazy. Dikan'izay Eli nahatsapa fa zay zavatra voary sy natao rehetra dia tsy maintsy mangina sy manaiky zay lazainy mpahazy. Zany koa mampirisika anay amin'ny fahasahina hitorony tenin'Andriamanitra. Fantatray fa izy ny mpahaly. Atahorino zavatra nitangy io. Zao ny vaovao mafaly. Vao tena niova ny zanak'Israely ka nikika hoe Jehova izy no Andriamanitra. Jehova izy no Andriamanitra. Jesus izy no Andriamanitra. Vao nanao an'izany niaraka ny teo amin'ilay toerana. Ozy amin'izay Eli. Valy eto eo ny eo le izy. Lasa izy tonga dia nijereny. Ozy izy maintsy any Elisy. Ndana jerena misy rahona. Mbola tsisy. Fa ina zavatra hitanao? Rahona ohatra ny felan-tanana. Le izy tsy mampaninina fa ny taran'Andriamanitra afaka nisy eo amin'izay endrika ilainao. Raha orana ny ilainao dia ohatra ny tanana aloha izy. Taran'Andriamanitra ny hitany fa tsy le rahona. Rahona kely ohatra niny ve dia hoe sasasasa ny orana. Le tsika ty mitavovona be. Tena hoe mbola miaka aloha fa mbola tsy ilaina. Dia zao, ozy izy Eli. Teneno ny mpanjaka fa isasasasa amin'izay ny orana. Isasasasa amin'izay ny orana. Safy mody amin'izay. Tonga dia Eli niazakazaka. Dia niazakazaka indray izy teo alohan'ny kalesy. Eritreretiny hoe tsy 2 chevaux 4 chevaux. Soavaly efatra no mandeha misary eo amin'ny mpanjaka. Nefa soavaly efatra mitambatra tsy maharaka ny Eli mandeha moramora ohatr'izao eo anoloana. Fa maninona? Eli natosiky ny tanan'Andriamanitra. Rehefa avy tonga ny tanan'Andriamanitra rahona teo amin'ny zanak'Israely, orana misasasasa ny valibavakely dia lasa fitahina sy hery tao aminy sy nedireraka teo alohan'ny kalesiny avy. Vaovao mafaly anao ny arivo. Zay reraderaka rehetra eto, hotratra ny tanan'Andriamanitra ianao, mahatanjaka anao ny arivo. Hotratra ny tanan'Andriamanitra ianao, mahatanjaka anao ny arivo. Ary hitako isasasasa ny rano norapana sy tana anao ny arivo. Isasasasa ny rano. Inona ny tianao mba horenesina anao ny arivo? Tsotra. Ny mahatonga ny fiainana tsy miova dia satria mbola misy bala tsy fonao ao. Laika, bala zany. Halatra, bala. Jangajangana, bala. Fanompontsampy, bala. Firesahana maty, famadihana. Mety fomban-drazana fiatetanao zany fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Mienoa tsara nareo. Tsisy famonjena ho an'ny velona ny amin'ny maty. Fa ny velona mandrakizay no afaka monjo velona. Raha te hifetytsika, enoe, raha te hifetytsika tsy famadihana ny antony. Vorina ny fianakaviana miara mifaly manao brosety tsara sady tahinany tsy manohitra an'Andriamanitra. Io resaka bala io sakana tsy mampandroso ny firenena. Enoe problema mipetraka. Betsaka ny zavatra ataonao everinao fa mitonatombotsoanao isoloanao toerana an'Andriamanitra. Tsisy fitahina avy amin'ny olona, tsisy fitahina avy amin'ny maty, tsisy fitahina na avy na avy aiza. Fa ny fitahina dia avy amin'Andriamanitra tokana parolana sy ny teny. Jesosy avy any Nazareth, unakoraka mapeo azy. Alleluia. Fianondra silady na nirivo fa hiala amin'ny devoly fanaraka an'i Jesosy. Atsangana ny tanan'i Jeresilady.
lahat. Avereno, resy lahat Andriamanitra. Resy lahat Jesosy. Halleluja. Salam fahavalambenimpolo hozy izy Eli. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salam fahavalambenimpolo. Aoky nitsangan'Andriamanitra. Tamin'io fotoana io nitsangan'Andriamanitra. Dia hiela ny fahavalony. Tonga dia miela ny fanarana rehetra. Ary izay makala azy dia ndositra ny tavany manak'izay. Dia hozy izy ny Baiboly tahaka ny fiepony savoka eo anoloany afo, ny fiepony ratsy fanahy ny faharatsiana rehetra eo anatin'Andriamanitra. Dia hozy izy ohatra ny fanely setroka ny fanely azy. Androany arivo mieliely miala eo amin'ny fiainanao, tsy tafatetotry ny setroka tsofina, problema, aretina, fampahoriana. Ary ny zavatra tsapaka androany arivo, tia arivo, tia hiala, ny masitsika rehetra dia hita, ary tsika manokana dia andray ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka eto amin'ny kianja amin'ny fanatenana tsy marety. Farany alohan'ny vavaka vity dia mivavaka amin'izay ho amin'ny marary. Zao le izy ao amin'ny asa toko fahatelo teo bavadiny tsara endrika nisy olona nalemy. Dia hozy izy Petera sy Jaune. Hozy izy meo toy izy za tsy manan'inino omena anao fa izay namako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'izay tamin'ny sakasakana. Satria tsara endrika ilay toerana nandehanana dia toerana dia natanjaka izy. Androany arivo eto amin'ny kianja ny fialam-boly ny fanantenana isika. Misy dikany koa zany anaran'izany satria ninonina fialam-boly tsy izy rehetra hatramin'izay hoe soronao zany hamanomboka izao ny fialam-boly tena kafizinao fanatrehan'Andriamanitra. Ary ny zavatra itsany izay tsy misy antenaina intsony mbola izy antenaina indray androany arivo. Manira korama feon'Andriamanitra, mira korama feon'i Jesosy. Halleluja. Mila makatony tenitsika, mila mihavana amin'ny tenitsika, mila manana ny fanatrehan'Andriamanitra ohatran'ny Elitsika. Raha tianao ny fanatrehan'Andriamanitra hiaraka aminao dia zao, Andriamanitra tsy te halala fa tsy misy famonjena avy amin'izy na avy amin'izy fa tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy. Raha eto ianao androany arivo, resy lahatra niverina amin'Andriamanitra, raisy Jesosy tory sy famonjy ny fiainanao manokana fa izay manana ny Jesosy ao aminy no manana ny fiainana. Misangana ny toerana misy ianao amin'izay. Vonitsika. Raha resy lahatra ianao, iza ny vonina androany arivo fa hiala amin'ireo karazana bala rehetra tsy namokana hatramin'izay fa nompon'Andriamanitra. Ansangana ambony ny tenanao mba ho hitako. Raha resy lahatra ianao, atao ambony tsara. Wow. Aza menatra. Raha ohatra ka menatra ianao dia tsy mety, na ohatra ka tetenao fotsiny koa tsy mety. Fa raha tena resy lahatra ianao, atao dreo mba hofafay mba ho hitako. Halleluja. Rentana efa hofinainy ka vao mandray an'i Jesosy ianao, tsisy fahagagana zany eto raha tsy ao anatinao aloha Jesosy. Satria tsy pasteur Rodolphe fa tsy anao pasteur rehetra fandimy teto nanao fahagagana eto, fa na zay rehetrarehetra koa azy vao iantso an'i Jesosy zay. Fa raha vao miantso azy eto koa zay, attention, tsy marety eka. Halleluja. Afafany amin'andro eo ny tananao zay resy lahatra. Vonina ve anao andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana? Raha vonina reo dia mataovy henoko hoe vono zay. Tianareo ve ny andova fiainana mandrakizay miaraka aminy aorian'izao fiainana izao? Raha resy lahatra dia atao ve eny? Zaho tsy antera androany arivo fa vokatry ny fonao zany. Atsangana ambony any tananao kavanana zay resy lahatra anao fanakeny eo anatin'Andriamanitra. Avereno zao vavaka zao. Jesosy mamindrofo amiko, mamelany fahotako rehetra. Androany ariva reko ny teninao, tia ianao, resikinao tompoko, resikinao mpamonjy
fangana beto. Fa ny zavatra faly an'Andriamanitra dia satria misy olona voasoratra any an-danitra ny anarany. Allô, any an-danitra zao amin'izao ora sy fotoana zao fiderana sy fandizana be satria hitany eo am-bokin'ny fiainana ny anaran'ny zanany teto Amerintsiatosika fa manana an' Jesosy miara-maveo. Alleluia, alleluia. Aza hitany tanao hivavaka manokana ao anareo raha amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Reny tanina mitsangana amin'ny feno etaetirena andro any arivo mivavaka eto anatrehanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ny fiainan'izy ireo voatahiry mandra-piavina any amin'ny rao an-lanitra. Oka izy anaetaeta anatona fiangonana hivavaka aminao anana ny fitehirizana ny fiainam-panahiny mandra-pahatonga any aminao Jesosy. Tsofoka rano tsirairay avy amin'ny anara-mahery Jesosy avy any Nazareta. Ho lehilahy sy vehivavy tahina Andriamanitra, ho lehilahy sy vehivavy ambinina Andriamanitra. Ary manomboka androany Jesosy eo asy hoe fa misasasasa eto ny oram-pitahina avy aminao. Hoanao ny fakasitrahana mandrakizay amin'ny anara-mahery Jesosy avy any Nazareta. Halleluia. Dia raina mandrakizay tompo ianaranao. Amen. Tiafa maveo an Jesosy.